ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahavito. Faly miaravatsika rehetra eto ampanarahana ny fandarana mamatonalina ary andarosondrindra sy ny fiadana amin'ny tompo amintsika mianakavy. Ny lohahevitra ifampizaharako eto dia mahakasika ny ao amin'ny evanjelin'ny Matio toko 4:15 izay hovakiako amintsika vetivety. Koa aza manahaka azy ianareo fa na mbola tsy mangataka aminy azy ianareo fantatry ny rainareo izay ilainareo. Io ampahana tenin'Andriamanitra izay ndrenentsika teo io dia nalaina tao amin'ilay voalaza mahazatra ao amin'ny evanjelin'ny Matio manao hoe toritiny tany tendrombohitra. Ka amin'io ampahana io zany ao amin'ny toko 4 dia miresaka indrindra Jesosy Kristy amin'ny fampianarany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany. Tsy tia nitovy amin'ireo mpiatsara velatsisy ny jentily izay mivavaka mba ho hita, zany hoe mideradera sy misehoseho mba ho hitan'ny olona isika zany. Ny toe-poetina mivavaka zany no atoron'i Jesosy Kristy eto. Ny tokony ho izy rehefa mivavaka dia ny fahatsorana sy ny fahamarinana ary ny fiombona-po amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zavatra telo no fampizaharako amintsika fohifohy eto zany. Voalohany indrindra dia ny hoe ny toe-po atoron'i Jesosy andrasana amintsika rehefa mivavaka isika. Ny faharoa dia ny hoe raha fantatry ny ray ary izay ilaintsika, inona no mbola ilazana azy ao amin'ny vavaka. Ary ny fahatelo farany dia ny modelina vavaka atoron'i Jesosy Kristy zany. Jerevantsika ary ilay voalohany dia ny hoe ny toe-po atoron'i Jesosy andrasana amintsika rehefa mivavaka. Manomboka eo amin'ny 15 ao amin'ilay evanjelin'ny Matio teo ao amin'ny jerevantsika kely vetivety ao amin'ny toko 4 zany dia manomboka amin'ny 15 Jesosy no miresaka ny fomba fivavaka. Dia ao anatin'io manomboka amin'ny 15 io zany mandrapatonga ny amin'ny 15 dia misy adosoana anankiroa izay lazain'i Jesosy Kristy sy ampitandremany atsika mpianatra. Dia isaky ny avy miteny an'ilay adosoana izy dia manome fanitsiana ny zavatra tokony atao zany ho atsika. Dia reto ary ilay adosoana anankiroa eo amin'ny 15 zany sy 17. Jerevantsika aloha ilay 15 hoe aza mba manahaka ny mpitsara velatsio izy izay tia mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana. Ny tanjona ao anatin'io raha ny filazan'i Jesosy ihany dia mba ho hitan'ny olona. Zany hoe misy olana mipetraka zany eto. Ny olana dia tsy ny hoe fivavahana kalamanjana akory, tsy izay ny olana, fa ny tanjona sy ny toe-po manao an'ilay vavaka kalamanjana. Zany hoe mivavaka mba ho hitan'ny olona, tsy mivavaka noho ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa mba ho hitan'ny olona, mba hanaitran'ny olona fa tsy ny hoe hanaitra an'Andriamanitra. Zany hoe ilay vavaka ataonao zany tsy natao akasika an'Andriamanitra fa mba ho hitan'ny olona. Efa milaza zavatra ohatran'io Jesosy Kristy ao amin'ny evanjelin'i Johany toko 5:4-20. Zao zavatra teneniny ao: ataonareo ahoana kosa ny fino raha aminareo samy anareo no ilainareo voninahitra, fa ny voninahitra avy amin'Andriamanitra irery tsy tadiavinareo tsinona. Zany hoe nisy vondron'olona zany reo izay nitenenan'i Jesosy Kristy dia amin'izy samy izy no mifampila voninahitra. Dia ohatran'ny hoe te ho hitan'ny olona dia azo tera avy amin'ny olona zany, dia iny efa azo ny varisoany ozy izy Jesosy Kristy. Miandro voninahitra aman'olona, miandro sitraka aman'olona, zany hoe
zay no valosoany zany ny oderain'ny olona hoe mivavaka iny olo masina iny tsy miandry valiny avy amin'Andriamanitra fa ny mba ho hita hoe mivavaka. Dia hoy i Paoly apôstôly zany ao amin'ny taratasiny faharoa ny Timothée 2:7-5 hoe manana ny endriky ny fitiavam-bavaka reny olo reny fa tsy manana ny heriny. Zany hoe raha jerevanao izy ohatra hoe tena manana ny endriky le fitiavam-bavaka ao anatiny saingy tsy manana ny herin'ny vavaka. Zay zany ny fahadisoana voalohany, zany hoe mivavaka mba ho hita. Ny faharoa dia ao amin'ny 7 zay ampitandremana antsika ihany koa hoe aza maro teny tahaka an'izay nitilo izy, zany hoe be resaka, mampiasa teny maro, be resaka zany. Ao amin'ny soratra masina dia efa misy zavatra ohatran'io zay voalaza any amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka zany 7:20 andininy 4:20 zay hovakiko amintsika mihitsy le izy averiko indray mandeha hoe ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka 7:20 dia ny andininy 4:20 zao voalaza zao aloha le tantara io zany hoe nifaninana zany ny mpaminany ny Baal sy ny mpaminany ny tompoandriamanitra zany dia Eli mpaminany tamin'izany fotoana zany. Dia zao le zavatra mitranga hoe manomboka amin'ny andininy 4:20 hoe dia nalain'ireo no mba lanomena azy ka namboariny dia niantso ny anaram-Baal izy nanomboka tamin'ny maraina ka hatramin'ny tataovonan'ny andro nanao hoe ry Baal lo valio izahay, nefa tsy nisy nanoina na namaly akory ka niinjaka teo anolohan'ny hôteliny nataon'izy ireo. Noho ny tataovonana ny andro dia noesoeson'ny Eli teo izy ireo nataony hoe miantso mafy Andriamanitra moa izy ka sao dia mbola revo mandinika sy na variany zavatra hafa na lasany vahiny matory angamba izy ka dia ifo. Dia niantso mafy tokoa izy ireo sady nitetika ny tenany tamin'ny sabatra amandefina araka ny fanaony mandrapiloadra ny tenany, ary noho nefa nitsidika ny andro dia naminany izy mandrapahatonga ny fotoana ny fanoloran'ny fanatika, nefa tsy nisy nanoina na namaly na niontsina kely akory. Hitanareo zany hoe io zany le vavaka lava reny zany hoe maraina mandrapatataovonana ambolo mbola nitoy ihany le izy be resaka, vavaka be resaka zany hoe mampiasa teny betsaka. Nefa arakaraky ny tenenany no mandiso ny tenany. Ozy izy ny boky Nobolana 7:7 ny teny maro tsy loazanota fa ny mahatambava no olon-kendry. Ny fanontsiana nataon'i Jesosy Kristy amin'izay ary zao ny zavatra jerevantsika. Voalohany indrindra tao amin'ny andininy 5 hoe rehefa mivavaka nareo dia aiza tia mideradera. Dia zao ny zavatra nahitsin'i Jesosy, rehefa mivavaka nareo izy dia midira ao an'efitranonareo. Ny tiany olazaina dia hoe aoka nareo rehefa mivavaka mba hangina ka hifatoka amin'Andriamanitra, fa tsy hoe hiafina akory, tsy zany ny zavatra tiany ho tenenina, fa hoe mangina mba hifatoka amin'Andriamanitra, zany hoe mangina ao anatrehan'Andriamanitra mba hifantoka sy hiantorakany amin'Andriamanitra. Ao amin'ny taratasy voalohan'ny Piera zany 5:7 dia misy miteny an'izao hoe apetrao aminy ny fiainareo rehetra fa izy no miay anareo. Zany hoe miantorakany aminy ianao, mangina ianao mifantokany aminy ianao dia mametraka ny fiainao manontolo eo ampelantanan'Andriamanitra. Ny tena vavaka dia fionana amin'Andriamanitra, ary izay no antony hidirana ao amin'ny efitrano mangina mba hahafahana mifantoka sy miaona amin'Andriamanitra. Ny atoron'i Jesosy zany rehefa mivavaka dia hoe aza mitady zay hoe ho hitan'ny olona sy ho derain'ny olona na hoe ankasitrahan'ny olona, fa ny miaona tanteraka amin'Andriamanitra ary ny mifantoka any amin'Andriamanitra. Dia ao amin'ny 9 indray zay le tenin'Andriamanitra resantsika eto zany. Ao amin'ny 7 izy dia hoe ianareo izy dia aza maro teny sahala mifanao ny jentily. Dia ao amin'ny 9 izy dia miteny amin'izao tsy mila maro teny fa na mbola tsy mangataka aza dia fantatry ny rainareo zay ilainareo zany. Mampirisika antsika zany eto Jesosy Kristy
mba hanana fahatokisana n'Andriamanitra ray, fa tsy ny resabe akory no inona fa ny fo mifandray sy matoky an'Andriamanitra. Zay zany no atoriny eto. Dia ao amin'ny bokin'ny Kohelety moa ao amin'ny andininy 15 zany, ao amin'ny toko 15 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 2 zany dia misy miteny an'izao hoe aza aingam-bava foana ary aoka ny fonao tsy ho maimay anonona teny ao anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny an-danitra ary ianao ety an-tany ka aoka ho vitsy teny ianao. Dia mampirisika zany Jesosy Kristy hoe aiza be resaka, satria fantatry ny rainareo sahady zay angatahanareo, fantatry ny rainareo sahady zay angatahanareo na mbola tsy mangataka ary ianareo. Dia mifanontaniana mipetraka ary. Dia zay ny faharoa fampizarako amintsika hoe raha fantatry ny ray ary zay ilaintsika, inona ny mbola ilazana azy amin'ny vavaka. Satria amin'ny andininy 19 dia hoe na mbola tsy mangatakany azy ianareo dia fantatry ny rainareo izay ilainareo. Ka raha fantatry ny ray izay ilaintsika dia tsy mampiova inona anie zany ny vavaka izay ataontsika ka tsy ilaina ny mivavaka. Dia izao ny vavaka dia fifandraisana am-po sy lalina amin'Andriamanitra, manolotra na hoe mandefa ny fotsika sy ny fanahy any amin'Andriamanitra mba tena ho ao amin'Andriamanitra ny fo sy fanahintsika manontolo. Noho izany rehefa mivavaka isika tsy hoe akory mampahafantatra amin'Andriamanitra hoe inona ny iainantsika, satria efa fantany zany, fa rehefa mivavaka isika dia manao ny adiditsika amin'ny mahazanaka atsika. Zany zavatra zany dia famantarana fa hoe matoky azy tsika, famantarana ny fahatokisantsika azy zany. Satria hoy Paoly Apôstôly zany ao amin'ny Filipiana toko 4:1 hoe aza mana na inona fa ambarao amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana amampifonana ary fisaorana zany zay rehetra ilainareo na amin'inona zany na amin'inona. Zany hoe misy fahatokisana tanteraka noho ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Noho izany ry havako dia tsy ilaina ny mandresy lahatra an'Andriamanitra na hoe ampitsonika amin'Andriamanitra ny fandokafana azy amin'ny vavaka sy ny resabe lava reny izay atao, fa ain'Andriamanitra zany. Noho izany dia vavaka tsotra amin'ny fotsotra sy marina no ilaina sy mahomby indrindra. Hoy ny Tompoandriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany zany toko 5:20 hoe dia ny Tompoandriamanitra mihitsy no miteny an'ity zany, averiko indray mandeha ao amin'ny Isaia toko 5:20 vao iteny izy dia efa azoko zay tiany ambara, vao itentsika dia efa fantatra Andriamanitra zay tiantsika ambara, sy ny hoe alohan'ny antsoiny dia amaly aho. Zany hoe mbola vao alohantsika hiantso an'Andriamanitra dia efa mamaly Andriamanitra. Tsy ilay mivavaka ambara izany no zava-dehibe, averiko indray mandeha tsy ilay vavaka ambara zany no zava-dehibe satria efa fantany iny. Fa inona ny zava-dehibe? Ilay fifandraisana aminy, fifandraisana lalina amin'Andriamanitra toy ny ray sy zanaka. Zany hoe tsy ilay vavaka lazainao ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny fifandraisana po amin'Andriamanitra iny ny zava-dehibe. Dia ianao mahatsapa tena hoe zanaka eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ilay mifanimbotraina amin'Andriamanitra zany iny ny zava-dehibe iny. Ary raha tena mifanimbotraina aminy ianao dia satrinao hiresaka aminy, satrinao hivavaka, zay mantsy ilay mivavaka dia miresaka aminy zany, satrinao hiresaka aminy foana. Eny fa hatramin'ny zavatra faran'izay madinika indrindra aza dia tianao lazaina aminy. Io fifandraisana lalina izay no andrasan'Andriamanitra amintsika. Tsy ny hoe manao vavaka lava reny, fa ny fifandraisana po amin'Andriamanitra iny ny zava-dehibe. Dia andeha ary tsika hijery ny modelim-bavaka miainga amin'izay zany. Averiko indray fitiniko indray mandeha izy teo tsy mialava ny vavaka izay ataontsika na ny tonom-bavaka izay ataontsika no tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fifandraisana po amin'Andriamanitra. Fifandraisana po amin'Andriamanitra araka ny voalazany teo hoe mbola tsy miteny akory ianao dia efa mamaly aho, ary vao hiteny ianao
dia efa fantatra Andriamanitra ny tianao ambara satria nahoana misy fifandraisana lalina le ataony raha amin'izao fotoana zao da hoe misy connexion, misy fifandraisana lalina zany ao aminao sy Andriamanitra ary iny ny tena zava-dehibe ny fifandraisana iny. Dia jerevantsika vetivety ary ny modelym-bavaka atorony Jesosy Kristy. Raha jerena zany ireo vavaka nataon'i Jesosy Kristy dia tsapa ny fifandraisany lalina tamin'Andriamanitra rainy ary hita fa hoe rehefa mivavaka dia tokony amin'ny finoana lalina no anaovana azy. Fifandraisan'ny ray sy ny zanaka no atorony. Jerevantsika ohatra ao amin'ny Luka toko voalohany toko 1:20 vekon'ilay mandeha ao amin'ny Luka toko 1:20 dia ny andininy voalohany dia Jesosy nampianatra hoe rehefa mivavaka nareo dia ataovy hoe ray eo na hoe rainay izay any an-danitra. Ao amin'ny Luka indray toko 10 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20 dia miteny rehefa mivavaka Jesosy dia miteny hoe misaotra anao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany. Hitanareo le fifandraisan'ny ray sy ny zanaka zany hoe le fifandraisana lalina zany no tena zava-dehibe ao amin'ny rehefa mivavaka tsika. Ohatran'izany koa ohatra ao amin'ny Joana toko 1:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20 tamin'ny fananganana ny Lazara dia le fifandraisana zay hoe misaotra anao aho raiko dia mbola miverina ihany le hoe fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Ohatran'izany koa ao amin'ny Luka toko 2:20 andininy 9:30 ka hatramin'ny 2:20 rehefa tao Getsemani rehefa mivavaka Jesosy ao anatin'ny ady saina lalina ao anatin'ny tebotebo sy ny tahotra dia zao ny zavatra nataony ray eo raha azo atao aoka hisorona amiko ty kapoaka ity, zany hoe fifandraisana lalina. Ao amin'ny Joana toko 7:20 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7 rehefa mivavaka izy io le atao hoe prière sacerdotale dia rehefa mivavaka izy dia izy raiko tonga ny fotoana noho izany milaza ny fifandraisana amin'Andriamanitra ray. Misy fifandraisana sy famantorana lalina. Io zany modely vavaka aton'ny Jesosy Kristy atsika hoe misy fifandraisana sy famantorana lalina amin'Andriamanitra ray. Mifaningotraina ary nampianariny atsika hoe rehefa mivavaka nareo dia ataovy hoe rainay izay any an-danitra. Tonga dia ao aninan'le andininy fahavalo izay niresahantsika eto hoe na mbola tsy mivavaka ary ngenareo dia mampantatra ny rainareo zay ilainareo. Dia ao amin'ny Matteo toko 4:1-5 manaraka an'iny dia rehefa mivavaka nareo izy dia atao hoe rainay any an-danitra. Zany hoe tsy ny halava mivavaka no inona fa ny fifandraisana koa amin'Andriamanitra rehefa mivavaka. Ka rehefa mivavaka sika ry havako dia tsapatsika ve fa misy aina mifaningotra amin'Andriamanitra ray sika ary zanakitsika ho azy. Zay zany le fanontaniana mipetraka. Ka raha Andriamanitra, ka raha ohatra ka tsapatsika fa hoe raintsika Andriamanitra dia matoky azy tsika fa tsy misy tsy ho hain'Andriamanitra atao ary tsy misy ray ka hoe amelan'izany any ka tsy hijery azy zany eo amin'ny zavatra izay ilaina ny rainy. Raintsika Andriamanitra ary mahalala izay manjo atsika. Zay fifandraisana lalina izay ny toe-po tena tiany Jesosy Kristy ho ao anatintsika rehefa mivavaka tsika. Raha fitiana ary dia izao ny zavatra azo lazaina. Aseho an' Jesosy atsika ary fa hoe tsy mety ny mivavaka mba hisehosehoana ka ho hitan'ny olona hoe mpivavaka ianao. Zany hoe miandrandra sitraka aman'olona miatsara velatsia teo ho hita fotsiny. Zay ny voalohany. Faharoa, tsy mety ny be resaka to mametraka an'Andriamanitra hoe tsy mahalalana na inona amin'ny fiainanao, tsy mijery ny fiainanao, fa ny tokony ho atao dia izao: miaona tanteraka amin'Andriamanitra ary mifantoka aminy sy miantoraka aminy. Io zany ny toe-po voalohany indrindra averiko ny mandeha: miaona tanteraka amin'Andriamanitra sy mifantoka aminy ary miantoraka aminy. Faharoa, matoky azy satria ray izy ka mahalala ny manjo anjanany na dia tsy mbola milao bava aza isika. Noho izany ry havako ny tokony ho toe-pontsika rehefa mivavaka dia tsy ny fiheverana izay mivavaka ambara na ny fisehoana rehefa mivavaka fa ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra, fifandraisana lalina sy mifaningotraina ka mahatonga antsika atsary fahabangana raha tsy mifandray amintsika. Amin'izay
dia ho sarotsika foana ny resaka amin'Andriamanitra, ho sarotsika foana ny hivavaka satria zavatra faran'izay madinika ary dia sarotsika ho tenenina n'Andriamanitra. Dia averiko indray mandeha zany hoe loha hevitra nyresantsika teo a dia ny hoe ka aza manahaka azy ianareo. Ina le manahaka azy? Dia le zavatra tsy mety hoe misehoseho, faharoa lava resaka, nefa tsy misy fifandraisana lalina akory amin'Andriamanitra fa lava resaka. Fa ny zavatra angatahana amintsika dia fahatokisana tanteraka n'Andriamanitra, fifandraisana lalina amin'ny hoe ray sy zanaka, ary amin'izay fotoan'izay dia efa fantatry ny ray izay zavatra ilayntsika, saingy izao mivavaka tsika satria adiditsika no miresaka aminy. No fifandraisana am-po aminy a dia sarotsika ho resahana azy daholy a ny zavatra rehetra izay iainantsika. Dia mirary soantsika ary a dia samia ho tahin'ny tompo daholy. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:15 andininy fa 5:30.